Nofaranana tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina ny lalao rugby izay nokarakarain'ny 3 fahiny alady 10 Jona 2022 izay marina moa fa ao anatin'ny fanamarena ny 5 taona ny orenan'ity klubany 3 fahiny ity. Ity lalao ity no totosa dia teo ny fanohanan'ireo sokajin'olona sy fikambanana samihafa ary anisan'izany ny Pasteur Mailhol. Ity farany izay efa maneho taratra sady ny fahavononiny ampandroso ny sehatry ny fanatanjahan-tena. Ny tenany raha teo dia anisan'ny olona tia ary mankafy fanatanjahan-tena. Nandritra ity lalao famaranana izay niadinany amboaran'ny 5 taona ny 3 fahiny ity izay ny fanandrinan'ny TFA Anatihazo sy ny avao amin'ny FTM manjakaray dia tonga nanotrona ity lalao ity ny Pasteur Mailhol mivady amin'ny mampanoana ity lalao ity ny tenany. Tsy vao izao no nisy ny fiaraha-miasan'ireto mpilalao baolina lavalava na rugby ireto tamin'ny Pasteur Mailhol fa efa hatramin'izay. Ary profiny mbola famatorany fanohanana hatramin'izay dia mbola mitohy ary hita fa mihamafy izany fanohanana izany eo amin'ny rotota. Ny Pasteur Mailhol raha teo amin'ny mahakandida ho filoham-pirenena ny tenany dia efa nanambara ombenombeny fa tsy hiandry eo amin'ny fitondrana toy ny fanaon'ny mpanao politika ny tenany vao anao izatsy na anao izaroa fa rehefa misy ny fafahany mamaly ny etaetan'ireto hiara-miasa aminy sy ireo mila fanohanana avy aminy dia tsy mikely soroka ny tenany fa manao araka izay vitany ho tombotsoan'ny daholobe indrindra ho an'ireo mpankafy fanatanjahan-tena.